ny amilanja ara-pahamarinana anambarana ny fanahy ny fahamasinana raha oarina amin'ny fanahy ny voninahitra. Misy mahasamihafa ireo zavatra anankiroa ireo. Rehefa miteny Paoly mikasika ambony hoe fanahy ny fiainana, fanahy ny teny fikasana, fanahy ny mandrakisaina, fanahy ny fahasoavana na fanahy ny voninahitra, dia miresaka mbony fanahy masina Paoly. Fa ireo endrim-pisehoan'Andriamanitra maneho ny fahafenony mahakasika an'ilay mahandriamanitra ny fahasoavana azy dia le fanahin' Jesosy taoriany fitsanganany tamin'ny maty dia nitondra sy nanome antsika ny fahasoavany ao anatsika. Satria izy ny Jaona toko voalohany ny 9:12 fa tao amin'ny fahafenony Jesosy Kristy, fahafenony Jesosy Kristy no nandraisantsika fahasoavana, manampy fahasoavana. Efa nazavaiko ilay izy hoe ny fahasoavana tsy amin'ny fanahy masina, tsy manana na inona avy amin'ny fanahy masina, fa zay tao amin'i Jesosy nalay ny fanahy masina dia natao no fanomezana ho antsika avy amin'ny ray. Ny fanahy masina zany dia tompona ndraikitra mizara ny fahasoavana. Zay no mahatonga ny Baiboly milaza zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana fa ny fanahy ray ihany. Fanomezana le fahasoavana avy eo amin'i Jesosy, raisy ny fanahy miasina avy eo amin'i Jesosy le izy dia hoentiny aty amintsika ilay atao hoe zanak'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny Baiboly milaza hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe zay manana ny fanahin'ny tompony misy fanafahana. Rehefa tanatsika ny fanan'Andriamanitra nandrain'i Jesosy tsika dia afaka misitraka tsika ireo fanomezana avy amin'i Jesosy rehetra atao hoe fahasoavana amin'ny alalan'ny fananantsika ny fanahany. Ao manaraka tsara tsika fa hiditra lalindalina kokoa amin'izay ahako. Ohatra izao fisehoan'ilay izy Jesosy nilaza fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana hozy izy dia izy ny anambara aminareo ny marina rehetra. Ary io fanahy io izy tsy miteny ho azy, tsy miteny avy aminy, fa zay reny hozy izy dia holazainy aminareo satria nandray avy amiko izy dia mitondra an'izany ho aminareo. Zay ny dikan'ilay teny hoe mandray avy amin'i Jesosy izy dia mitondra an'ilay izy ho any aminareo. Ka rehefa miteny Andriamanitra mikasika ambony hoe fanahy ny fahamasinana, resaka tsika teo mikasika ambony fanahy ny fahasoavana, fanahy ny fahamasinana. Ny fanahy ny fahamasinana amin'ny Romanina toko voalohany ny 9:1 ka hatramin'ny 9:4 ny apôstôly Paoly no milaza an'izay teny izay. Amin'ny anaran'i Jesosy, Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso apôstôly voatokana ho amin'Andriamanitra, ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra, zay nampilazainy ny mpamina ny rahateo teo amin'ny soratra masina, teo amin'izay soratra masina, ny amin'ny zanany izay nateraka avy amin'ny taranaka Davida araka ny nofo, ary naseho na no tendrena tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra, na koa naseho ho zanak'Andriamanitra mahery araka ny fanahy ny fahamasinana, araka ny fanahy ny fahamasinana tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty te Jesosy Kristy tompontsika. Ndao tsika hijery kely hoe inona ny mahatonga anao esan'le fanahy ny voninahitra anehoana ny herin'Andriamanitra, ary inona ny nahatonga an' Jesosy naseho zanak'Andriamanitra araka ny fanahy ny fahamasinana. Fanahy masina daholo ireo, samy asa ny fanahy masina daholo ireo. Fa eto hanazava amintsika ao anatin'ny fotoana foy tena mangataka ny fanahy masina, tena omeny le teny pahendrena atonga n'le fanazavana ho tafiditra anatin'ny fonao. Amin'izay tsika tena hoe olona mahalala tsara an'Andriamanitra ao anatin'ireo teny anankiroa ireo. Baiboly dia miresaka amin'ny natiora anankiroa nananan'i Jesosy Kristy, fantatsika fa Jesosy dia zanak'olona ary koa zanak'Andriamanitra. Olombelona zato isan-jato Jesosy ary Andriamanitra zato isan-jato Jesosy. Raha tiatsika jerena zany dia hitantsika eo Filipiana toko faharoa, raha jerentsika Filipiana toko faharoa ny 5:5 dia ozy izy ny ten'Andriamanitra ko aminareo zao sain'izao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, na dia manana ny endrika Andriamanitra izy dia tsy nifikiriny mafy ny fitovizana amin'Andriamanitra, fa nanetry teny izy aneo le endrika olombelona. Zany hoe manana endrika sy natiora roa Jesosy, endrika Andriamanitra
sy endrika olombelona ao amin'ity romanina toko voalohany andiny fahatelo ity zao dia ny amin'ny zanany izay nateraka avy amin'ny taranaky davida araka ny nofo olombelona ary ny andiny faefatra naseho zanak'andriamanitra andriamanitra natiora roa ndray olona ndray andriamanitra eto amin'ity romanina toko voalohany andiny faefatra ity dia manambara fa zanak'andriamanitra jesosy mahavarina nefa tsy nresaka amin'ny baiboly hoe tamin'ny fanahin'andriamanitra na hoe tamin'ny fanahy masina tsy mitovy hoe misy nuance le fomba fiteniny le fomba fanambaran'andriamanitra mihitsy ny fanondronany amin'i jesosy rehefa miteny andriamanitra hoe fanahy masina efa natiora izy zay hoe natiora-pahamasina ny fanahy tao amin'i jesosy fa eto natsangana ho zanak'andriamanitra izy tamin'ny fanahy amin'ny fahamasinana manambaran'le fahamasinana ny atestean'i jesosy hoe mety teo amin'ny nofo le fahamasinana zay ny antony na nanganana azy ao a hiditra lalindalina kokoatsika nambara fa zanak'andriamanitra jesosy tsy tamin'ny fanahin'andriamanitra ny nanambaran'ny baiboly azy fa tamin'ny fanahy amin'ny fahamasinana raha ihany ny hoe fanahin'andriamanitra sy fanahy amin'ny fahamasinana fa ny fomba fanambaran'andriamanitra an'ilay endriky isehon'ny fanahy mpananganana dia tsy tamin'ilay endriky ny voninahitra na masina n'le fanahy fa ilay endrim-pahamasina ny fanahy masina mitarafina teo amin'ny nofo teo amin'ny fiainan'i jesosy mihitsiny ka natonga azy natsangana zay no mahatonga n'le teny hoe fanahy ny fahamasinana zay nananganana an' jesosy tamin'ny maty raha asa maneho ny voninahitr'andriamanitra ny fitsanganany tena maty satria rehefa naneho ny voninahiny andriamanitra tamin'ny fananganana ny lazarosy tamin'ny maty dia voalaza amin'ny baiboly sy voasoratra ary niseho ny voninahitr'andriamanitra azo lazaina ihany koa fa raha tokony natsangana tamin'ny maty jesosy tamin'ny alalan'ny fanahy ny fahamasinana tsy tokony hoe fanahy ny fahamasinana no ndresana fa fanahy ny voninahitra fa maninona no lazain'andriamanitra hoe fanahy ny fahamasinana fa tsy nitenen'andriamanitra hoe tamin'ny fanahy ny voninahiny na samy fanehoana ny endriky ny fanan'andriamanitra miasa ny fanahy ny voninahitra sy ny fanahy ny fahamasinana dia nambara fa tamin'ny fanahy ny fahamasinana nananganana an' jesosy ao ary a ao azavaiko ao anatin'ny fotoana foy ny zava-miafina ambadika izany mila fantatsika fa matoa maty jesosy dia zay no midika fa tsy masina izy ndaso aloha aza miketrona aloha nahoana satria ny tenin'andriamanitra ihany no milaza amin'ny romanina toko fahenina andiny fahatelo amin'ny roapolo fa ny tambony ota dia fahafatesana io no midika fa matoa maty izy dia satria ny sokajiana ho isan'ny mpanota izy ezekela toko valambin'ny folo ny andin'ny faharoapolo tapany a milaza amin'ny baiboly fa ny fanahy zay manota no faty raha dika dia zao hoe ny fahafatesana dia natao ho an'ny mpanota raha tsy nanota mihitsy ianao zany nyresaka momba antsika andriamanitra dia tsy mendriky ny ho faty ianao fa ny olona tamin'ny nahafatesan'i jesosy dia zao maty izy nitovy tamin'ny olona rehetra noho izany mila nitsangana izy aloha vaovaopirofo fa tsy maty noho ny fahotany mila mitsangana izy aloha vaovaopirofo fa tsy maty noho ny fahotany fa rehefa nitsangana izy vaovaopirofo fa maty noho ny fahotanao sy fahotako naka ny teorantsika izy noho izany mila voamarina sy valide fa masina izy amin'izay dia tanteraka tokoa fa tonga izy amonjy ary voapirofo fa ny fahotany fitsanganany fa izaha fanahy ny fahamasinana dia manaiky sy ny hamerina amin'ny laoniny ny fiainan'ny olona anankiray atao hoe jesosy kristy ozy izy ny fanahy izaho dia manaiky fa masiny ty olony ity dikan'izay tsy fanahy voninahitra ny nananganana an' jesosy tamin'ny maty fa fanahy ny fahamasinana inona ny mahasamy hafa an'le izy tsy manifestation de gloire ny nananganana an' jesosy tamin'ny maty fa attestation de gloire tsy maharety aika ao an'andriamanitra ndaso eno tsara hitanareo tsy hoe
Andriamanitra netsika ny heriny anangana ny zanany fa zanany io. Fa manaprofo ara-pahamarin'Andriamanitra ny fahamasinan'i Jesosy nananganany azy fa tsy maty noho ny otana izy fa maty noho ny otantsika izy. Noho izany nahatonga n'Andriamanitra nalaza tsy hoe natsangana tamin'ny fanamasina izy. Satria raha miresaka momba ny fanamasina tsika dia maneho ny voninahitr'Andriamanitra amin'Andriamanitra masina azy. Tonga hanangana mpanota. Rehefa mpanota natsangana maty no se manifeste ny gloire satria nandresy tao anatin'ny fahotana ny herim-pananganana tamin'ny maty izay nanirahana an'ilay fanahy sy fiainana atao hoe Jesosy Kristy. Raha misy olona zany tsotra hatsangana maty dia miseho ny voninahitr'Andriamanitra, miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Fa eto tsy fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra fa fanaporofona ny mahazanak'Andriamanitra. Tsy nalala ota an' Jesosy natonga azy natsangana. Noho izany tsy hoe nirana ny fanamasina anangana azy fa ny fanahy fahamasinana no nidina nanangana an' Jesosy satria nanaporofo teto amin'ity zao tontolo zao ty fa Jesosy Kristy dia ilay masin'Andriamanitra tsy nikasian'ota ary tsy nalala ota fa noho ny amintsika ny natonga azy ho faty. Ny nanangana ny fanamasina an' Jesosy dia tsy hoe etsiky ny voninahitr'Andriamanitra tian'Andriamanitra ho aseho fa tompony aina izy na tompony fiainana izy fa fanamarina amboninahitra fa masina Jesosy. Tsy manifestation fa attestation. Lasa natao hoe fanamasina amin'izay ny fanahin' Jesosy tao ry fitsanganany tamin'ny maty. Zay no mahatonga ny fanamasina tsy nitonona tamin'ny andron'ny Elia. Zay no natonga ny fanamasina tsy nitonona tamin'ny andron'ny Moïse. Zay no natonga ny fanamasina tsy zany ny fiantsoana ny fanamasina tamin'ny andron'ny Moïse, Elia sy ny rehetrarehetra tany aloha. Fa rehefa tonga Jesosy vao natao hoe fanamasina izy. Satria Jesosy rery nafeno ny fepetram-pahamasinan'Andriamanitra naseho teo amin'ny nofo mendrika monjo ny olona satria nafeno ny fepetram-pahamarinan'Andriamanitra. Jesosy Kristy rery andry. Averena Jesosy rery andry. Averena Jesosy rery andry. Vao marina fa masina izy mba ahafahany manamasina amin'izay zay rehetra mino azy. Satria raha tsy marina izy tsy afaka monjony tsy marina. Romanina any miteny an'izany ny Baiboly. Tonga ny fanahy fahamasinana ny valide ny natiora masin'i Jesosy. Ary vao maty Jesosy no fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana dia nomboany teo ny didy fanamelohana antsika rehetra. Noho izany isika rehetra no antony nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana mba hahafahantsika manantena fiainana tsara lavitra amin'ny alalan'ny famindram-pony sy ny herin'ny anarany ary noho ny fahasoavany. Ataontsika ity hatanana mafy be ho an'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Andriamanitra teny eo fa diso nanombohana sy nanamelohana ny zanany fa masina Jesosy. Zay ny nananganany azy. Vakio ny asan'ny apôstôly toko 3:10 ny 5:30 manondro an'izany teny zany tsara mihitsy ny soratra masina. Fa hoy izy ao amin'ny salamo hafa koa tsy amela ny ray masinao ho tratry ny loha ianao. Koa ny fitsanganany tena tamin'ny maty dia porofom-panehoana fa masina Jesosy Kristy. Nesoro ny tsy eo ambany vahoan'ny fahafatesana ny zanak'Andriamanitra, ny zanany, izay rehetra mino ny anarany. Ka ny fanamasina dia mamoaka anao ao amin'izay tranga tsy mendrika sy tsy mapety anao. Misy fotoantsika zany raha ohatra ka hoe mikatsaka fanasitrana avy amin'Andriamanitra, na fanafana avy amin'Andriamanitra, na inona re zany na hoe fidiran'Andriamanitra tsehatra anelanelana ny fiainantsika mba hahafahantsika miaina zany atao hoe fahafenono ny fahasoavan'Andriamanitra zany noho ny nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia tadidio tsy vokatry ny nataonao no mahatonga an'Andriamanitra manafaka anao, fa vokatry izay nataon'i Jesosy Kristy rery teo amin'ny hazo fijaliana ho anao. Tsy vokatry ny nataoko akory, tsy nataoko por teny afo fomba fijerinao hijery aho fa mila ny fahasoavako ianao vao afaka misitraka amin'ny fahasoavany.
tsia tamin'ny androny mpaminany na tonga ny olona tsy maintsy nila onction na double portion tany amina profeta ohatra ancien testament dia satria mbola tsy tonga le fahafenona tao amina olona tanteraka hitondra famonjena afaka nomezan'andriamanitra ny fahatokiny rehetra ary averiko ty hiditra ao am-ponimpino rehetra fa andriamanitra rehefa nahitany jesosy dia afa-pozy fa tsy nitadolokafa-tsony zay no mahatonga ny olona anankiray tsy manana an jesosy sady rehefa tsy manana an jesosy dia tsy manana ny fanahany tsy manana ny fahasoavany ary tsy misy nininona famonjena azo antenenana zay amin'ny olona zany satria ny fanananao an jesosy no mahatonga ny fanan'andriamanitra ao anatinao sy mahatonga ny osot'andriamanitra ny asa amin'ny alalanao satria no izy amin'ny alalany izy rery ny fahafenony rehetra mameno rehetra membonahitra mandrakizay ny anarany jesosy mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja. No izany ny fanambaram-pahamarinana rehetra dia tokony fototra amin'ny fahamarinana momba n'io lehilahy anankiray io atao hoe jesosy. Izy rery ny olona afaka montsy ny olona amin'ny fahotany. Ny fanazavana foy a manoloana an'izany rehefa maro hitan'andriamanitra fa maro ny zavatra mitady tonga eo amin'ny fiainanao vokatry ny fahadisoanao fa misy koa nefa zava-misy tsy nanao ninoninona ianao dia zao ny zavatra mitranga rehefa hitan'andriamanitra fa tena juste ianao tena marina ka hitan'andriamanitra hoe mety dia tsy tian'andriamanitra tsy tian'andriamanitra ilay tsy fahamarinana amin'izay nanendrika andrenanao hiantro amin'ny fiainanao dia miady ao anao andriamanitra porofo anankiray zay hoe andriamanitra dia miady maneho ny sitrapony amin'ny fahamarinana. Izy zany tsy azo faritana amin'le hoe fomba fijerentsika hoe maninona ary Josefa ny voailika any anaty lava any anatin'ny vovo na varotra ho andevo niendrika andrena tonga tany am-ponja dia ohatrany hoe tsy mba miady amin'ny rariny zany ve andriamanitra hoe tsy tokony amin'izany lalana zany ny andehanany non tsy miendrika hita maso mihitsiny fa le andriamanitra mikajy fanandratana ao ambadiky ny fahavoazana ka tonga anao tsy tokony hitanondrika raha mbola misy teny mpikasana velona ao anatinao sy fahamarinany teny miasa ao anatinao dia aza akivona amin'ny tanonondrika zany fa ny tena fahamarinana tsy le ny andalam-pandehanana hitondrany sy hitantananao ohatry ny fanohatra amin'izay fomba fijerinao fa any amin'le fifarahana endrasany ianao amin'ny dinga ny voninahitra nandratany ianao ka na mety ho kely aza amin'ny fiandohanao dia ho lehibe indrindra amin'ny fifarahanao miaraka aminy aza adiny ty fahamarinany ty ry havana miaraka amin'ny Jesosy misy farany foana feno voninahitra miandry ianao. Halleluja. Mijoro andriamanitra fa tsy nanao ninninona Jesosy. Mijoro andriamanitra fa tsy nanota izy. Tsy nahitana fahotanana pitinota tao amin'ny Jesosy. Tsy mendrika ho an'i Jesosy ny nahafatesany dia ozy izy andriamanitra tsy maintsy atsangako ny zanako zao hoe ny rainao a tsy amelanao ravo zany ny rainao tsy amelanao raraka zany ny rainao tsy amelanao hopotika zany ary ny rainao ny hevitra fanandratana voninahitra fahatsarana fahalebiazana famirapiratana ho anao. Halleluja. Lalina anankiroa no hitsanga ho amarin'andriamanitra ianao androany voalohany noho ny fahasoavan'andriamanitra dia manamarina anao ny fanahy masina rehefa tena mibebaka ianao ka miala amin'ny faharatsiana no ny amin'ny finoana ny asa famonjena nataon'i Jesosy dia baiboly dia milaza voninao amin'i Jesosy no fahafahanao mialoka amin'ny famindram-po mba amitsoran'andriamanitra ny didim-panafahananao taoriny fibebahana ka ifandraisanao amin'ny famelan-keloka tsy misy fitaka avy aminy satria Jesosy Kristy ilay olona tsy nisy fitaka afaka hijoro amin'ilay toerany tsara amotsotra anao aoriny fibebahana ara-pifandraisana amin'andriamanitra. Raisony Romanina toko fahavalo ny andininy voalohany. Romanina toko fahavalo ny andininy voalohany hitantsika eo ny fanambaran'ny tenin'andriamanitra ozy izy ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy midika izany hoe mahazo manao izay tianao atao ianao satria rehefa ao amin'i Jesosy dia tsy voaheloka. Zay le interprétation diso
fa vonona amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra vokatra izay nataon'i Jesosy disponible amin'ny famelan-keloko amin'ny fotoana hiverenanao. Ny fisitrahana famelana tsy hoe miasa ho azy na manota azy ianao, tsy miasa ho azy io raha mitoetra ao anaty ota ianao. Fa mila miverina ao anatina fahatongavan-tsaina ianao fa misy famindram-povonona fa tsy misy fanamelohana ao aminy dia miala amin'ny ratsy ianao, miverina amin'ny Jesosy ianao active le herin'ny famelan-keloka dia mifafan'Andriamanitra ny fahadisoanao rehetra. Nahoana? Inona no antony? Korintianina faharoa toko 10:20 zao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho aminy kosa isika. Ianao dia fahamarinan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy, fa tsy hoe fahamarinan'Andriamanitra no ianao. Halleluja. Ny anankiray faharoa no afatsika misitraka zany atao hoe fidiran'Andriamanitra tsehatra zany raha voendrikendrika ianao olo-marina nefa victime amin'izay zavatra mety hoe tsy nataonao na zavatra ohatr'izany dia hiasa ny fanamasina na marina sy hijoro hanamarina anao izy satria mpiady ho an'ny marina izy. Romana toko 8:5. Inona ny nahafatesan'i Jesosy? Fa miresaka tsika mikasika momba ny fanahy ny fahamasinana dia hitantsika ny mahasamihafa azy amin'ny hoe fanahy masina sy fanahy ny voninahitra. Zany hoe raha tsika zany zao no toko hoe misy hoe miasa Andriamanitra dia misy olona anankiray maty dia naverin'i Jesosy teo amin'ny fiainana izy dia tsy hoe natsangana noho ny fanahy ny fahamasinana izay olona izay, fa fanahy masina no manangana azy satria fanahy ny fahamasinana ny fanan'Andriamanitra nanao testan'i Jesosy hoe tena marina izy sady masina izy, izay ny antony nanangana anazy, tsy noho ny fahotany no ny fahotantsika. Jesosy reny nidinan'izay le fanahy ny fahamasinana izay, fa isika dia ny fanahy masina satria fanahy masina amin'izay izy rehefa vita testy Jesosy tao reny fitsanganany dia nanomboka nantsoina hoe fanahy masina amin'izay izy tao amin'i Jesosy. Zany hoe le fatra ny fahafenoam-pahamasina tao amin'Andriamanitra tanteraka teo amin'ny nofo amin'ny olona anankiray tao hoe Jesosy Kristy nahatonga ny vavolombelon'ny fanahy hifankahita amin'ny nofo tao reny fitsanganana atao hoe Jesosy. Dia rehefa feno tao amin'i Jesosy ny fahamasinan'Andriamanitra dia nanomboka fanampina Jesosy ny mpamaritoetra atao hoe fahamasinana izay nanaovana testa azy ka nahatonga azy natsangana. Dia manomboka izao zany tsika dia tsy afaka miteny hoe fanahin'ny Rodolphe na fanahin'ny Elia na fanahin'ny Moïse. Tsy mila fanahin'olon-lelofana zany ianao fa feno ny fanahy masina satria ny fipetra-pahatokiana sy fahafenona nahatonga an'Andriamanitra afa-po tao amin'i Jesosy fa tsy tao amin'ny olona. Rehefa teo tendrombohitra ao mba toko 7:10 Jesosy dia teo koa Moïse dia teo koa Elia dia zao le feonidina tahaka ny rahona ny fanahy nameno an'ilay toerana dia nisy feo avy tao an-danitra ny teny hoe indro ny zanako malalako zay sitrako. Izy no henoy manomboka teo tsy Moïse no henona, tsy Elia no henona, fa Jesosy no henoina. Raha Andriamanitra nametraka an' Jesosy ho henoina satria feno fipetra-pahatanterahana afa-po izy, mametra-panontaniana aminao izy, mametra-panontaniana aminao androany. Olona iza mety mahafeno le fipetra na afa-po an'Andriamanitra afa ankoatran'i Jesosy ka afaka andrimbona ny azo fijaliana sy ny famonjena izay noentin'i Jesosy roa arivo taona lasa hanangananao zanak'Andriamanitra. Avereny zao hoe tsisy, avereny hoe tsisy, avereny zao ny ambony rehetra hoe ny ambony rehetra mpanompo irahana natsangana ho zanaka fa ny fanahy hoe avereny nomen'Andriamanitra ho an'izay nandray an'i Jesosy. Hitanareo tany amin'ny andron'ny Mosesy dia tsy maintsy ireo fitopolo lahy nametrahany tanana satria ny fanahy tao amin'ny Mosesy rery dia Mosesy no afaka mizara an'le izy arak'izay baiko hanendren'Andriamanitra azy. Mbola tsy tonga ny famonjena, averiko mbola tsy tonga ny famonjena. Dia normal zany raha ohatra ka mialoka kely ao ambanin'ny onction an'i Moïse
no manodidina azy testamenta taloha. Rehefa andeha Eli tsy maintsy mila double portion avy ao amin'ny Eli Elize satria testamenta taloha. Dia raha misy zany tena ho fampizaram-pahasoavana amin'ny karazana ositra sy fanomezana fanahy dia tsy dia biblika loatra zany aty amin'ny testamenta vaovao, satria tao amin'ny efitra ambony rihana tsisy nanantona amin'ny petera rery ometrahany tanana fa na petera koa raha mba niandry ny anjarany. Fa rehefa tonga ny fotoana latsaka ny fanamasina afiraisaky ny loha anankiray, dia anao zany matoa loha anankiray ny lohanao dia afo anankiray zany natao anao. Maleo tena tsika ambananao mitambatra atao amin'ny petera dao dia petera zara azy tsirairay, tsy nila olona mpanelanelana izara fanahy fa atao amin'ny Jesosy Kristy rery nandran'Andriamanitra ny fanahiny eo amin'ny olona izay mino ny anarany ka nandray azy. Ianao zany manana ny fanan'Andriamanitra manokana ohatry ny ananako ny fanan'Andriamanitra. Tsika natao hifampahery sy hifamena ao anatin'ny fahasoavana, zay lele fifampizaram-pahasoavana, mba tsy tonga anao ireare hoe mavita teny ianao. Toy izy Andriamanitra hoe ataoko hifameno amin'ny accord na tena iray atsika ao amin'ny Kristy. Misy ny sasany tanana, misy ny sasany maso, misy ny sasany tongotra, dia mifameno. Dia mahatonga le izy nataon'Andriamanitra hifameno mba tsisy afaka ilaza fa ho amin'ny rery le izy dia lasa zay ny image na sary maneho ny anti Krista amin'izao andro farany zao. Mila fitandremana ny fiangonana satria mialohan'ny iverenan'i Jesosy dia misy fandrika ngeza be tiany Satana atao amin'ny lalàna lany fiangonana tsy amin'ny fifatohana amin'ny mpapakatra. Ary zay no mahatonga Matthieu 24 milaza fa ny amparany ihany maro no avy amin'ny anarako. Tsy amin'ny endriky ny faneho-pamantarana no tonga ny fotsika iorina fa amin'ny endriky ny fahatakarana ara-pahamarinana zay voalaza ny teny ka mpitsoro ny fiainantsika sy ny fitondran-tenantsika ho araka ny sitrapoly. Nantsona ny voninahitra n'Andriamanitra ianao aza adino zany. Nantsona ny voninahitra azy ianao milafiny rehetra, ny fiainam-panahinao eo amin'ny ainao, eo amin'ny fitondran-tenanao. Amen. Mingavy ianao raha-pitsy mbola hiverina tsara fa amakafakytsika andro endrika anankitelo anio ny fanamasina sy hitondrany ao amin'ny teny ny fisehoany zany rehetrarehetra zany. Fa androany tsika hiresaka manokana mikasika mbany hoe fanahy fahamasinana. Eo koa ao anaty baiboly misy an'le fanahy fananganana anaka. Mbola hitantsika amin'ny Romana toko voalohany ihany zany. Romana toko voalohany andino voalohany ka hatramin'ny andino fahatelo. Dia izy hoe ary naseho tamin-kery ho zanak'Andriamanitra. Naseho tamin-kery izy ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahy fahamasinana tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty dia Jesosy Kristy tompontsika. Jerentsika ny Romana toko fahavalo ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Romana toko fahavalo ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy nandray ny fanaham-panandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahiny zanaka natsangana izay antsontsika hoe Aba ray. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra tsika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandova an'Andriamanitra ny mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy sika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa. Natsangan'Andriamanitra sika ao amin'ny ara-panahy ny fananganananaka. Ary rehefa natsangan'Andriamanitra ho zanantsika dia mila fantatsika fa miteny lavitra noho nateraka ny fananganana ao amin'ny tontolo ara-panahy. Tamin'i Jesosy teto tany zao dia naseho taranaky Davidy izy tamin'ny fananganananaka. Rehefa naniraka ny mpamonjy Andriamanitra naka ny endriky ny olona tonga nofo dia tsy taranaky Davidy ara-nofo Jesosy fa natsangany taranaky Davida ara-nofo Jesosy ho zanaky Davida. Josefa ny taranaky Davida fa tsy Maria taranaky avy amin'ny Arona mpisorona satria zay ny originany Elizabeta rahavaviny. Dia midika zany fa Maria avy amin'ny mpisorona fa Davida ny mpanjaka. Dia mahafantatra ve fa nitsonan'i Jesosy hoe mpanjakany tany, mpanjakany mpanjaka, zany hoe manapaka amin'ny zavatra rehetra. Satria mila fantatsika fa tany am-boalohany ny mpanjaka dia tompony zavatra rehetra.
tsy mitovy zany ny hoe président de la république vofidim-bahoaka sy ny hoe mpanjaka fa ny mpanjaka tany aloha dia tompony zavatra rehetra any mpanjaka ny tany amin'ny mpanjaka ny rivotra ny mpanjaka daholo ny zavatra rehetrarehetra dia na ny olona raha fanana amin'ny mpanjaka tamin'izany dia mila fantatsika zany ny fahasamihafany zavatra anankiroa zay dia zao mipetraka ilay izy taloha nahatongavan' Jesosy zany a rehefa hiditra teto tany izy ka aka ny fahefam-panjakana ifezao tontolo zao dia maintsy miditra izy amin'ny alalan'ny taranaka izay nasandratr'Andriamanitra ho ambony no mpanjaka rehetra. Salamo 7:20 jerentsika ilay kajin'Andriamanitra ao anaty fahendrena. Salamo 7:20 alleloia. Salamo 7:20 ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary za kosa grantio Andriamanitra anao an'i Davida ho lama-to ambony indrindra mpanjaka ny tany. Tsy niteny izy hoe ambony indrindra mpanjaka n'Israely fa mpanjaka ny tany. dia normal Jesosy rehefa hiditra teto ambony tany izy dia naka le fafana teo amin'ny nofo rehefa naseho teo amin'ny endriky ny nofo natsanga ny hotaranaky Davida aka ny fahefana ambony indrindra mampanjaka ny tany azy. Jereo ohatry hoe rehefa nomena ny Adama le dia votsitra tany Adama dia azony devoly le fahefana dia nisetrasetrana anankiroa tany Satana dia io izy manao ny ataony io dia hoy izy Andriamanitra hoe ahoana ary ny fomba ahafahako miditra miveriny eo amin'ny nofo akan'le fahefana meko ny nofo nefa very teo amin'ny Adama ka natonga azy niodina dia amin'izao very ny zanak'olombelona dia nidina izy naka ny endriky ny nofo dia nomaniny Davida atoky anana an'le fo. Halleloia, anana an'le fo afaky ny ho akany an'ilay endrika izay very tao amin'ny Adama hidinana eo amin'ny endriky ny nofo anaovana soni fa le mpanjaka indrina ambony amin'ny mpanjaka rehetra eto ambonin'ny tany natongavany Mesia. Dia zao anefany tsy nateraky Josefa ranofo izy fa natsangany Josefa tao amin'ny bokim-pianakaviana voasoratra ho lama-to izy. Aleluia, lama-to teto an-tany izy. Dia zay mahatonga anao rehefa mandray an' Jesosy ianao tsy nateraka Andriamanitra teo amin'ny nofo fa nateraka Andriamanitra tao amin'ny fanahy. Dia rehefa niraisy ny olombelona ny zanak'Andriamanitra ka natsangany ho tena zanany soratany tao amin'ny bokim-piakonany dia nao indray ny lasa nataon'Andriamanitra rehefa nandray an' Jesosy ho tonga zanany soratany eo amin'ny bokin'ny fiainana. Legalina le izy. Ianao zany ara-dalàna ny mahazanak'Andriamanitra anao rehefa natsangan'Andriamanitra ianao ho tonga zanany tamin'ny finoanao an' Jesosy. Ka Davida dia efa nataon'Andriamanitra ho mpanjaka ambony indrindra mpanjaka ny tany. Josefa ny taranak'i Davida fa tsy Maria. Maria nilaina na virjiny azy mba amarina inoy amarina izay nampitondraina amin'ny mpaminany manondro ny fiaviany Mesia ho avy amin'ny vehivavy virjiny. Fa tsy nilainy Maria raha tsy nanambady an'i Josefa satria ny teny fikasana hahafahan'i Jesosy ny asa eto ambonin'ny tany amin'ny mampanjaka ambony indrindra eto amin'ny tany an'i Davida dia tsy maintsy ilana ny taranaka avy amin'ny Davida dia tsy izy zany fa Josefa. Noho izany aza adino fa Maria ny vangin'ny anjely hita hoe nifampiresaka tamin'i Gabriel nanambara ny fahatongavan'i Jesosy fa Josefa no adresy namantarana ny fisian'i Maria. Zay no natonga an' zareo tsy nahazo saraka hatramin'ny farany fozy izy ny anjely hoe aza manary amin'ny Maria ny amin'izany satria ilaina le taranaka avy amin'ny Davida ho voamarina ho avy amin'ny Josefa hatongavan'i Jesosy anapaka anoy le teny fikasana ho famonjeny zao tontolo zao. Tsy marety aka ho an'Andriamanitra. Hitanareo ny fananganana Jakoba nanangana zanak'i Josefa ao amin'ny Genesis 7:20. Genesis 7:20 Alleluia. Ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ankehitriny ny zanako amin'ny rahalahy izay efa nateraka ao taty amin'ny tany Egipta fony tsy mbola tonga taty aminao eto Egipta dia ho areo eny Efraima sy Manase dia ho tahaka ny Robena sy Simeona. Nazo promotion tonga zanaka le zafikely natsangany le raibeny. Tsy kenerany tena mariny zanak'i Jesosy tamin'ny alalany namonjeny atsika fa ny Andriamanitra ray antsika izay ny an-danitra tsy azo antsoina hoe dadabe. Tanareo tsy dadabe anao Andriamanitra fa ozy Jesosy ray antsika izy.
jesosy tsy nametraka anao teo amin'nyrao anzavy kely fa napakatra anao piraitapo amina dia fototra natonga anao ho isan'ny zanaka alalanyray azy. Hitanareo ny fananganana dia miteny lavitra noho ny nateraka. Samuel faharoa 7:1 Davida nanangana ny Mefiboseta ho toy ny zanany, napetra ny araninana aminy teo amin'ny latabatra. Ry kristianina malala, tsika tsy mpanompo any ivelany fa zanaka ao an-trano, zanak'Andriamanitra ny fiantsonanao. Hoy sisy ny baiboly hoe isika dia natsangany tamin'ny fanahy ny fananganananaka, mijoro ny fanahy amahan'Andriamanitra antsika. Io fanahy ao anatsika io dia miara-milaza mifanahintsika fa zanak'Andriamanitra tsika, manokatra antsika izy amin'izao mampandova n'Andriamanitra antsika, mpandova n'Andriamanitra antsika. Zany mahatonga antsika tsy tokony ho ampiresana amina fisokafanafa akoatra ny fahatakarana ny plany-pamonjena, fa feno izay nataon'i Jesosy ho anao, nampahatrana izy, efa nampahatrana izy mba mpanankarenanao. Ny alahelo, ny aleluya, aleluya sa tsy aleluya. Ka ny lovan'Andriamanitra manjary lovantsika koa. Rehefa nateraka Andriamanitra ianao dia natao an'Andriamanitra sy mpandovan'Andriamanitra. Zay andrasan'ny ray amintsika dia nantsika fahatsapana lay fitoerantsika eo amin'ilay toerana mahamendriky ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Zany hoe zay andraisan'ny ray ny an' Jesosy dia andraisany antsika ihany koa, satria ny sokafan'i Jesosy antsika ny lalana. Zay natonga Jesosy ny teny, za ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako. Jesosy milaza fa ny zavatra rehetra sy ny zavatsoa rehetra tamin'ny famonjeny dia natao nomendriky ho an'ny zanany. Raisiny bokyny Marka 7 ny 7:20-7:30. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary niala teo Jesosy ka lasa nakany amin'ny tsisy tanin'ny Tiro sy Sidôna, dia niditra tao an-trano izy ary tiany tsy ho fantatry ny olona zany, kanefa tsy nahazo ny hery izy. Fa niaraka tamin'izay dia nisy vehivavy anankiray nandreny aminy, ny zanany vavy tanora dia azo mpanahy maloto, dia nakaoka ny ankohaka tamin'ny tongony. Ary jentilisa raha vehivavy avy amin'ny firena Siro Foenika, dia nangataka taminy izy mba amoaka demoni amin'ny zanany vavy. Fa hoy Jesosy taminy, aoko voky aloha ny zaza, fa tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho amin'ny amboa kely. Fa raha vehivavy namalika nanao taminy hoe, eny tompoko, kanefa na dia ny amboa kely eo ambany latabatra aza ane dia mba mihinana ny sombontsongon'ny mofon-jaza ihany. Dia hoy Jesosy taminy, noho izany teny izany mandehany ianao, efa nivoaka tamin'ny zanakao vavy ny demoni. Ary raha tonga tao an-tranony raha vehivavy dia hita nandry teo ambony farafara ny zanany vavy, ary ny demoni efa nivoaka taminy. Andony antsika hitrehitra sisainy, Jesosy nilaza fa tsy mendrika hisitraka fanasitranana ny zanany vavy amajentilisa azy, satria tsy nirahana ho an'io vehivavy io Jesosy ho an'zanak'ondry very amin'ny Israely ihany. Zany nantilazako amintsika fa ny tsara indrindra eo amin'ny fiainana dia tsy hoe rehefa mandray fitahiana sy fanafahana na fanasitranana avy amin'ny Jesosy tsika, fa ny hoe manantona sy mandray an'i Jesosy ho tonga zanany aloha ny zava-dehibe. Satria teto ty vehivavy ty tsy mendrika handray fanasitranana, fa nomeny Jesosy le fanasitranana. Dia iny hoe natao any zanany ny tsara rehetra, tsy natao anao izy fa natao any zanak'Andriamanitra io. Tsy fifandraisana ampiravoary sy pahary, fa raisy zanaka ny tian'Andriamanitra ifandraisana amintsika, mba hahafahany zavatra rehetra iova ifanaraka amin'ilay programa tena tian'Andriamanitra hitondrana azy mampety atsika amin'ny mazany atsika. Mety be ny finonanana n'ity vehivavy ity, nandraisany an'i Jesosy ny amin'ny vokatra voarainy tampinoana, fa ny zavatra azoko antoka ty vehivavy ity tsy niova, tsisy tantara-piovany io vehivavy io atao anatin'ny soratra masina hoe nanaraka an'i Jesosy izy dia lasa apôstôly na niova fo tena hoe resy lahatra fena azo le fanasitranana, fa tsy niova ny fiainam-panahany na hoe tonga zanak'Andriamanitra izy. Fanasitranana azo ny olona anankiray tsy niova fo isitrahana amin'ny fahatakarana mpinoana tsotra zay lazainy teny inony sy konsidereny an'i Jesosy. Asa aloha.
jesosy tamina tsy mety raha ho an'ny ambokely mofonjaza ho an'ny zanaka aloha vao anao ty vehivavy ty laza ozy izy le vehivavy fanasitrana ny ilaiko aminao ianao milaza hoe mofo fa za milaza hoe sombony taitra jesosy za efa mba mametraka ny plasy ny fanasitranana ho mofo ho an'ny zanaka eny ambony latabatra le raha matoa ty mampidina n'le izy sombony latsaka tsy poniny eo ambany latabatra enoy jesosy afaka manome fanasitranana ho an'le vehivavy raisy le izy fahazonao ihany taitra jesosy hoe bravo le finoana fanjanona teo amin'ny zavatra le finoana fino ny zavatra fanasitranana zavatra fahasalamana ilainao zavatra vola zavatra ohatra materiel ihany zany fa mody amin'ny endrika spirituel fotsiny ny akanazy fa considéré ho zavatra zany Hébreu 11:1 fa ny finoana dia fatoky ny zavatra antenaina fanehoana zavatra objet tsy hita andino fahenina fa zay mivavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy Andriamanitra indray le finoana amin'ny andino fahenina tsy maintsy mino fa misy izy ary mpamalisoa zay mazoto mitady azy dikan'izay ny fankasitrahana tsy ao amin'ny finoan-javatra fa ao amin'ny finoana an'Andriamanitra eny finom-pakasitrahana an'Andriamanitra ny finoana an'Andriamanitra no mitondra fankasitrahana avy amin'Andriamanitra ary ny antony ny fivoriam-bavaka tsy finoan-javatra fa finoana anokatra anao ifandray ino le tompony zavatra rehetra dia Andriamanitra ny tanjon'Andriamanitra ny atonga anao ho zanany fa tsy ianao mily zay ananany ianao ny tiany ho fananana fa tsy onona amin'izay zavatra ilainao avy aminy le raha matoa nahatakatra mihoatra noho ny jiosy hoe raha mofo ny fanoharina hoentin'i Jesosy ka tsy azahoako izay ilaiko afaka midina aho tonga ambokely ekeko le atao hoe alika fa zao maka position tsara fotsiny maka toerana tsara fa aloka alika kely eo ambany latabatry ny tompo misitraka potomofo toy izay ny ivelany tsy mahita ninoninona na samy tsoa azy ihany ary mety lalina kely ny zavatra zaraiko aminao fa mankataka mifanamasina anampy atsika isanao anna fahatakarana ny famarina izay lazay ny teny Jesosy nilaza mofo eo fanasitranana le vehivavy napidina ny fanasitrana ho sombo mofo eto zany ny olony finoana dia manakely olana mandrakariva jereo fa ny ekeny Jesosy ny fangatahany aza atao ho fanasitranana na mariazy na vahaolana na tsy fantatra hoe inona le izy jiramana tsy fantatra inona ny atongavanao eo am-pivoriana hitadiavanao an'Andriamanitra tiako fantatrao fa zay rehetra zavatra tadiavinao dia sombo mofo daholy fa mila miakatra ianao androany manina hoe rehefa eo amin'ny latabatra toy ny zanaka ianao kanefa mitondra tena toy ny ambokely mitady sombony latsaka fotsiny dia rovina ianao vao tena hinana le tena mofo eo ambony latabatra rovina jona toko voalohany diny faharoambin'ny folo baiboly miteny zay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany za ty teny aminao fa ny sombony dia afaka isitrahany rehetra na tsy zanaka aza satria le vehivavy ty tsy zanak'Andriamanitra ny hoe ty vehivavy ty ny sombo mofo tsy hoe miova ny natiorany raha latsaka ane le mofo dia le sombo mofo ane raha latsaka dia mofo ihany tsy miova ny natiorany rehefa latsaka mofo ihany izy ny olana eto nefa ny dia zao tsy le mofo latsaka ny hoan'le ambokely ny problème fa le position hoe rehefa tsara toerana na alika aza dia mahazo ny anjarany eo ambany latabatra position problème na position le izy raha dinihana Jesosy tia metraka ny position an'le olona isitraka an'le mofo eo amin'le toerana mamendrika azy eo ambony latabatra fa le raha matoa napidina le fahafahany misitraka tamin'le nampidina an'Andriamanitra azy tsy ho isan'ny zanaka fa ambokely hialika ambany latabatra isitona an'le mofo
amin'izay potony latsaka mba hatonga n'le vokatry le mofo eo ambony latabatra andrenesan'ny tsiro mitovy amin'le ambony latabatra ihany toerana na samihafa n'le izy fa afaka nisitraka ihany le ambony kely jakoba tokonody fa 7 fa mifanomezana avy any ambony avy amin'ny ray ny fahazavana milatsaka eo avy eo ambony latabany midina eo ambany latabatra dia tsy haneninenany na misy alika fiodinana zany hoe tsy niova tsiro le mofo tsy niova natiora le mofo fa le mofo ihany zany hoe raha fanasitranana le mofo jesosy nasombony ary zany latsaka sitrana ihany ny zanany ayayayaya azonao ngavany zavatra mazava tsara ngavo zany izy le raha matona alika azatsy anivela feto ambany latabatra eto ambany latabatry ny tompo noho zany natao isitraka eo amin'ny fiainana tsy hoe ampiny hoe tsara ny natioranao tia indray ny endrika faharoa tsy hoe tsara ny natioranao fa mila mitoetra mitoerana tsara ianao en bonne position eo amin'izay tian'Andriamanitra hitananao mba ahafahanao misitraka tsara ihany koa zay avy aminy afaka ny hositrana afaka ny anambady na jentilisa aza afaka ny hita vokatra afaka ny ho afaka ihany koa afaka azo zay ilaina amin'ny fitsorany tanin'Andriamanitra kanefa manjary mitovy ihany ny jentilisa sy ny zanak'Andriamanitra eo ambony latabatra sy zay eo ambany latabatra raha mofo ihany no antony anatonanao an'Andriamanitra raha toka sombo mofo ny mariage sombo mofo ny fanasitranana sombo mofo ny promotion sombo mofo ny arena sombo mofo ny fahavokarana raha tonga eo amin'ny latabatra ianao mazanaka anao dia inona ny mahasamy hafanao amin'le jentilisa tony amboa kely mivoaka miditry ny fiangonana fa tsy tafatoetra mihitsy eo ambany latabatra ny alika voazo nzay latsaka eo lasa izy aloha mitsoka dia avy eo landray miverina eo izy misy attitude namboa kely jentilisa voafatotry ny fanehoam-pamantarana zay matonga ny jesosy ny laza ny mpanota ny fatra-pitaty famantarana sy fahagagana misy attitude toetra mila elana ao anaty ao aza velo voakeja ny zavatra matery hitady an'Andriamanitra fa manana fifandraisanam-po amin'Andriamanitra ny mofo dia Andriamanitra tenany izaho no mofonaina zay mihinana ny nofoko amin'ny mofo sy misotro ny rako amin'ny kapoaka no anana fiainana mandrakizay le tena mofo dia ambony lavitra nolona isombo mofo le mofo mitondra fiainana manondro an' Jesosy la endriky ny tena ny anovanao amin'ny fotoana iverenany anahaka azy iny le hitafinany tsy mety loha mandrakizay zany hoe zay ifandraisany amin'ny mandrakizay le tena mofo fa le sombony amin'le potony latsaka le fanasitrana sy le vahaolana tadiavintsika akariny vision anao akariny vision anao aza velo voafatotry ny sombony eo am-pitadiavana fa mitrakay toetraka eo ambony latabatra isitraka ny tena mofo ozy Jesosy rapitso manasanao eo amin'ny latabatra somary tiaka ao an'Andriamanitra halleluja ianao lasa mpandovan'Andriamanitra mihitsy fa tsy ilay mitsindroka zay latsaka eo amin'ny latabany akory ho anao no mofo ny fiainana lay tena fihinana sy maharitra mandrakizay ka lova ambony indrindra dia ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao Moïse nahalalan'izany nangetan'izany Moïse amin'ny Exode 33 14-15 ny teny Andriamanitra ny teny ny anjeliko amin'ny teny frantsay izy dia hoe aniraka ny anjeliko elo lalana anao aho izy izy dia andresy foana ianao naizanaiza lianao teo izy izy Moïse fandresena sombony fa za tsy aleto fiainao mihitsy no ilaiko tsy aleto raha tsy miangy ianao mitondra ny tavanao atao itiatanana mafeon'Andriamanitra ny ololoatra ny Moïse efa fata-pahita famantarana raha masina mena misokatra ny rano ny laloviny ny coloriaziny efa nataony tamin'ny rano nataony ohatr'izao le rano fotsifotsy ny lokon'ny rano lasa raha menamena nanao coloriazy amin'ny rano izy novainy ny tsirony rano mangidina sy natehana lasa mamy nanana go le rano avy indray za rano roa indray le rano nainjitra ny tanany za olona mahita karazana manifestation na fahagagana be voninahitra ohatr'izany amin'ny fiarahany amin'Andriamanitra tsy mety afa-po
satria ny fahafam-po tsy miankinao amin'ilay hoe Andriamanitra mampiasa fa ny olona tena zatra miaraka amin'Andriamanitra ny fahafam-po ny fahatsapana fa miaraka amin'Andriamanitra eo Andriamanitra communion amin'Andriamanitra karaha Moïse tsy afa-po aza mialika ohatra ny olona tsy misy Andriamanitra eo ampanompona ka ilatsaka ho isan'ny gentlisy mitady famantarana sy andevozony zavatra ilaina mikara eo amin'ny toeran'ny zanaka afaka iombona amin'Andriamanitra ahita fahafaham-po fa raha mbola eto ianao tsy vita zany ny amiko e halleluja lavitranao dia ho feno aia lavitranao anjakany tahotra raha toka tsy eo ianao mianirery fonao aleko ihany itoetra eo anilanao tsaroko faly ny fo rehefa miaraka aminao tomaivanireho manjo tompo otoananao fa tsy mba manary anao nanadiady sarotra aleko ihany itoetra eo anilanao nitondranao zitsose na lalana ny andavaka na toerana tsy mahafinaritra na ny amponja miaraka aminao tsy hanovany foko satria fantatro fa rehefa eo ianao zavatra rehetra dia miara miasa aso zay tia an'Andriamanitra foko tsy tanondrika satria manompo Andriamanitra velona halleluja fanatrehanao ny fahafenoko ozy Moïse tsy noka tsy tany Kanana aloha e tany Kanana sombony tsy fandresena aloha e fandresena sombony fa za tsy aleto raha tsy miaraka amiko ny tafanao halleluja ianao no ilay ianao no iriny foko ianao no ilay tariho ahitana enoy tsy izay ain'Andriamanitra tao sy omena fa izy eo amin'ny fiainako tsarovy fa ao amin'ny mofo misy sombony fa ao amin'ny sombony tsisy mofo enoy ao amin'ny mofo misy sombony fa ao amin'ny sombony tsisy mofo tsy aleo ve mofo tenena kiky tsy aleo ve mofo hoe toy izay sombony rehefa manana mofo ianao dia mihoatry ny sombonao aminao ny tombony rehefa zanaka ianao dia Andriamanitra tena ny fanomezana ho anao tsy fiara na trano na zavatra hafa reny manaraka ho azy fotsiny ary fantaro fa ny gentlisy mety afaka manana ny zavatry ny tany be dia be fa ny mahasamy hafantsika aminy tsika manana an Jesosy tsika manana an Jesosy halleluja afaka ny ositrana na gentilisa araka izany teny zany vehivavy serofonika anankiray kananita niantso izy tsy zanak'Andriamanitra akory fa afaka fa nomena azy amin'ny fanasitranana le kapiteny romanina tsy mendriky ny diranao an-trano koa normal satria ny an-trano ny fanompontsampy velona daholo manona teny ray dia ositrana taitra Jesosy karazana foary ngeza be zany amin'ny fatokin-javatra antenaina
fanehoana fanasitrana tsy hita toy jesosy hoe le parole ninony afaka iranana sitrana fa malheureusement tsy nandray ahy izy satria ny fanatrehako rery manovy olona fa tsy teny irahana akory tsy a distance amin'ny fanovananao fa mila miona amin'Andriamanitra ianao. Halleluia. Lazarus nandondomaravarana tany Jesosy nampandrosony mandroso Jesosy io tonga tao Lazarus tao amin'ny Lazarus Jesosy taoriny feona Lazarus Jesosy Lazarus niova fo satria niona tamin'i Jesosy. Maria Magdalena niona tamin'i Jesosy niova fo zay niona tamin'i Jesosy ihany no miova fo fa tsy zay mila ny tenin'i Jesosy amin'ny anton-javatra manokana akory tsy filan-javatra izy ity fa fanomponan'Andriamanitra sy fiombonana aminy ny fiovampo sy fananganana anao tsy miankina amin'ny teny tiana ho renesina anafaka anao amin'izay mampavesatra anao fa mifanekenao iombona ary eona amin'Andriamanitra tanteraka andray azo ao anatinao. Ray Jesosy. Halleluja. Zanak'Andriamanitra dia manana an'Andriamanitra sy miaraka amin'ny isan'andro. Tokony hiova zany ny attitude-anao manomboka izao mety tsy anananao hita maso ny zavatra rehetra ny zavatra hitakinan'ilay izy aminao fa ianao manana fahatoniana be ao anaty sy fahatokina tsy mieza mahatonga anao zany misy fotoana mbola ohatrany hoe mialina mahita ny hafa ohatrany mana mavesatra ny ao anatinao isaky tena tonga dia mavesatra be anao raha vao resaka materiel teo za rehefa avy eo hoe ohatran'le kananita kana ihany ny hitany fa ny zanak'Andriamanitra manana fahatoniana tsy maninona no mbola tsy hitako azy zavatra ilaiko androany fa ny azoko antoka dia zao manana ny tompony zavatra rehetra ato anatiko. No mahazanak'Andriamanitra antsika tsy hoe satria tenentsika fotsiny zany fa misy vavolombelona ao anatsika teny ho fanamasina zanany ianao fa mitoera tsara natolo fa alleluia. Toy nyty resaka ity raha za ianao tonga rabitso amakafakitsika dimension anankitelo hitondrany esprit atsika amin'ny fanamasina tena voalaza ny soratra masina nomboka tany amin'ny Jaune Matthieu Marka Luka Jaune ny bitany ny apôtre Paul koa sy ny filazany momba ny Jesosy amin'ny fifandraisantsika amin'ny fanahany dia ho hitatsika ny fahafenon'izany tanjona ny ampiorona ara-piombonana anomana fiverenan'ny mpapakatra rehefa neny ny trompetra tsisy tavelety isika dia zao tadidio tsy tonga eto anao étalage de connaissance tsy hizara fahalalana ako satria raha fahalalana ny zaraina mety adino fa hizara fiainana ako Kristy Jesosy no fiainana matsika. Halleluja. Taontsika ity tanana mafeon'Andriamanitra ndraisantsika ny filazana ny raha ato anatiny aorian'izay za misy miala fa hivavaka sy fampivavaka isika. Alléluia. Alléluia. Nao aloha tiaka ho an'i Jesosy e. Tain'i Jesosy daholo toy izao ny filazan-draharaha ato anatiny amin'ity herinandro sy ny herinandro ho avy iny. Raha-pitso araka ny lazain'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia fotoana miavaka izay anasan'i Jesosy atsika ato anatin'ny communion ny fiombonana manomboka amin'ny 7 maraina eto amin'ny trampokon'olona Analakely manomboka amin'ny 7 maraina. Ny sekolontsika latsinainy sy talata sy larobia dia tsy miova ery amin'ny shop U Analakely riana faharoana super U Shoprite taloha deuxième étage manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany maraina. Latsinainy dia sekoly famana olana, ny talata dia sekoly fanasitrana ary ny alarobia sekoly fitahiana sy fanambinan-toetra. Asaina hatrantsika mba ho tonga ao anatin'ireny fotoan'ireny vakansa zao mpianatra raha misy afaka mitondra ny zanakao miaraka aminao dia tsara raha ohatra ka manatrika an'izany sekoly izany. Alleluia. Saika adiniko rapitso ao aorianan'ny fotoana ny communion
dia misy ny fivorian'ny club d'enfant fianaran'ny club d'enfant soratra masina moa dia mampianatra antsika hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza fa na dia lehibe ary izy na dia antitra ary izy dia tsy ala amin'izany dia aleo tezaina ny zanakitsika mianatra soratra masina misy sokajy taona izy ireo manomboka amin'ny 2 taona moa manomboka 3 taona dia afaka tonga dia misy hatramin'ny tanora eto misy ny tanora vatony tanora zokiny ary misy ny tanora efa manambady mbola manatrika fivorian'ny tanora raha pitso ao aorianan'ny club d'enfant ao aorianan'ny fotoanan'ny communion ihany ao aorianan'ny fotoanantsika raha pitso zany dia misy ny fivorian'ny tanora dia amin'ny zoma herin'ny androany dia ohatran'ny androany fotoanantsika amin'ny 4 eto amin'ny trampokin'olona Analakely dia akasitrahana hatrany ny fahatongavantsika sady miresaka amintsika Jesosy ao anatin'izany no mitany fiainam-panahintsika tsirairay avy. Ny ainao manjerintsika dia misy ny FM 90.8 FM 90.8 eto Antananarivo any Antsirabe ary any Majunga mitovy daholo ny marojefy ahafahantsika manaraka ny radio izay andraisantsika ireo fampaherezana hira mifanaraka amin'ny révélation izay voaray ary manorina fiainam-panahy misy teny manafaka ao anatin'izany isaky ny adiny iray dia misy ihany koa ny page FB HVKL Mission Events dia ny YouTube HVKL-Mission izay ahitantsika ny direct sy ny archive an'ireny fotoana rehetrarehetra izay mandeha eto amin'ny trampokin'olona na any amin'ny Super U Analakely. Izay ny vaovao angambany tonga dia hainjireto izany ny tanantsika andaontsika hitsangana dia alefantsika maketo amin'ny box ny tanantsika dia andaontsika hivavaka ho an'izany fanatitra izany. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao izay mankasitraka misaotra Jesosy fa afaka nanolotra ho anao izay anao ny momba anay ray manontolo misaotra Jesosy fa afaka nanome ho anao izay raiso ankasitrao tonga fa nan'olona marobe indrindrindrindra voatahiry hatramin'ny farany Jesosy iova ifanaraka amin'ny toe-po izay tadiavinao tsy olona amin'ny sombo-mofo fa tena hoe ho tonga zanaka amin'ny toetra eo ambony latabatra tokoa Jesosy ray amin'ny anaran'i Jesosy ankasitrao zany hoanitra tonga eo anatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andaontsika tehaka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Firy mifaly androany fa voata izy ndo itiatanina mafy eo an'Andriamanitra. Ny teny rapitso tena teny manokana mihitsiny avy amin'ny fanahy masina momba ny communion. Za mino fa tena vao mahay ampiorina antsika bebe kokoa ara-pifandraisana amin'ny Jesosy le izy. Ny antony fivoriana dia tenin'Andriamanitra. Aza miala amina fivoriana anankiray ianao raha tsy manam-pahatsapana hoe niomona tamin'Andriamanitra. Ny fahasamihafana ao anatina fivoriana anankiray tsy hoe dia miankina amin'ny zay zavatra lazain'Andriamanitra ao anatin'io fivoriana io. Tsy metanetana be fotsiny tsika ohatry ny maivamaivana zany fa maivamaivana ivelany fotsiny. Fa renao mihitsy ny ao anatinao hoe nandray zavatra avy amin'Andriamanitra ianao niteny tamiko Andriamanitra zay ny important indrindra ny teny taminao Andriamanitra. Dia ataovy azo antoko izay fotoana izay raha pitso faharoa filazana kely efa manomboka ny fanomanantsika ao amin'ny fananganana ny centre isaorana ny famille izay nikarakaran'izany zareo na tanteraka somatsara ny taratasy zany efa nomen'ilay olona meloa na mbola tsy vita tanteraka aza na hatramin'ny farany ny vidin'ny tany ny acte de vente définitif amin'ny fanatanterana ny fananganantsika ny centre ao amin'ny tany etsy bypass asiana teatanana mafy be ao an'Andriamanitra ny amin'ny fitiavana mba ahafantsiray avy manatanteraka an'izany avy amin'ny fony ho voninahitra Andriamanitra. Efa manomboka misy vato tonga eny an-toerana ny kayasa efa manomboka misy mandeha feny ho an'ny mafana fo rehetra mbola misokatra ho antsika tsirairay avy zany satria asan'Andriamanitra zany. Ataovy azo antoka hoe misy boriky anankiray mba apetraka ao eny amen hoe tiany avy aminay menakavy kely tiany zavatra tokony zany boriky zany tsy vola boriky tena boriky ny teniko afaka mitondra ianao ny teny hoe asiana boriky any asiana an'izao mandray na vy nininina zay voninao fa micontacte fotsiny ianao an'ity numéro ty mba soraty kely vetivety any numéro anankiroa le izy 03472 03472 031 62
ataovy eny amin'ny écran zafady ataovy ngezangeza kely 034 72 031 62 afaka miteny ianao hoe manao an'izao zay pastera ny am'tya nanao an'izao zay a dia afaka tsonao io numéro io dia atoranao le adresy misy an'le toerana afahanao manao livraison an'le fasika ny ana fasika ray camion vitako pastera ny ana zao fa aloha mihitsy aloha tsika koa mba manana ny toerana misy atsika tsy mariny zany ve andao tena tanteraha zany asa zany amin'ny fotsika mantsolo 034 72 031 62 io numéro azonao etsona mivantana amin'izay livraison tianao atao any amin'io toeran'io halleloia ao fafany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo raha misaotra anao zay misaotrany amin'ny fivoriana androany misaotrany amin'ny teny androany misaotrany amin'ny afatra manaitra anay androany ny asarbidiny fisinao mihoatra noho ny zavatra rehetra ainao atao halleloia mamy ny teninao jesosy tena mamy ny teninao taovy miorina tsara zay iombona aminao asa vely fantoka amin'ny zavatra hafa akoatranao mandaisy anao androany fahasoavana ara-piombonana amin'ny ray atonga ny fifandraisanao lalina aminy tena ho tanteraka eo amin'le dingana tena ireny fony amin'ny mazanany ianao ka natohinana ireo karazana vesatra rehetra mitady ambabo ny fonao tsy hitraka dia pitehako sy ravako tsy anaketsana mpahefany zany androany amin'ny herin'ny fiasan'ny fanamasin'Andriamanitra amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta aoko ho sitrany ianao mity takarivo ity aoko ho afaka ianao mity takarivo ity aoka ireo rofo rehetra hiaisotra iongotra tsy ho tafatoetra ao anatin'io vatanao satria tepolo ny fanamasina ianao tononoko ny fiainanao androany ariva fanasitrarana amin'ny lafiny rehetra na retina ndoha zany na maso zany na sofiny zany na any amin'ny atovavy zany na tenda na any amin'ny lelanao zany na any amin'ny kibonao na any amin'ny tsinainao aty sarakady any amin'ny azon-damosina any amin'ny raha tsy fantatra hoe inona daholo ireo karazana retina rehetra mbola mamahofao mitady dia atonga anao tsy azo aina gripa mahery ony tsy mahery noho ny anaran'i Jesosy zany androany ireo fahosana sy fahavizanana rehetra mena hery ianao amin'ny anaran'i Jesosy tononiko androany fa zay tsy nambolen'ny ray rehetra aoka iongotra amin'ny anaran'i Jesosy manambara reo nareo ainao mety rovotra ao anatina mavesatra ny fonao mety misy ratra ny anatinao mety tsy mahay mandray teny mpahamarinana ianao dindraindray lasa manamary tena kely zany ndraindray nefa fa voalaza eto hoe ny fanamarina tena dia mahatonga ny tenin'Andriamanitra tsy afaka hiasa nova zavatra zao fotsiny zay tsy mety ekeo dia sasao amin'rahany Jesosy mba fan'Andriamanitra miaktive zavatra be dia be lasa lany andro eny an-dalana fotsiny tsika eo anatina fanamarina tena beba fotsiny beba tsotra fotsiny ho anao ho anà manokana mandiny tena kely fotsiny dia mety ny zavatra rehetra raiso zay fahafahan'izay androany zay fanazay tsy tonga ao anatin'ny olona raha mbola misy ny fisaina ny mitoetra eo amin'ny nofo fa androany afaka mitonga ao anatinao mibitsika Andriamanitra atonga anao hiaiky eloka ho anao atonga anao tsy hanondry ny hafa foana atonga anao tsy sain-dratsy ho an'ny hafa tsy sy hidiran'ny hafa zany no fiainanao rehefa Jesosy mipanjininao raiso ny fahafenony androany ananao fo tena feny fifandraisana aminy atonga anao hoanana firaisampo aminy satria amin'ity takarivo ity azoko antoka fa miainga avy ao anatin'izany fa fanao mitsangana sy mijoro ary mahery eo ampanompona azy mahitanao sitrana amin'izao fotoana izao atao avy amin'ny manina tena avy amin'Andriamanitra raiso ny fanasitranana anao amin'ny lafiny rehetra aina fanahy tena sitrana ianao oka mifanamasina azo aina ao anatinao ozy izy le tovolahy misy teny ozy izy nampitondrain'Andriamanitra amin'ny pasteur hoe tepolo ny fanamasina mivatako tokony tsy olon-toko amin'ny zavatra hafa fa an'Andriamanitra tanteraka tokony azo aina le tompotrano mipetraka ato fa tsy sepotry ny sigary satria endrany hoe ataonao anatin'ny efitra anankiray dia mipetrahanao dia siko fataperako pany ao mbaravaran'ny tranonao dia hidiko rehefa avy eo nefa ny fanamasina ao anatin'ny vatanao feno setroka sigara ohatra dia ohatran'le setroka arina reny dia kofinao zany no fanamasina tamanao ve izy tsy tamanao izy satria fenonao zavatra tsy izy ao anatin'ny tokantranonao dia saina ohatra zany koa nitoka zavatra efa fantatra fa mahavembena dia maninona raha ohatra ka elana any raha tsy sitrapon'Andriamanitra tena tsy fanao mihitsy ny misotro zavatra misy alikola amin'izao mantsiny
efa lasa lamody mihitsy nampitandrina azy misotro divay be mihitsy tena miangavy tena alô zany zavatra zany tsy ho atao hoe aza mamy divay natao karahalahy fa ko fianonany fanahy fanan'andriamanitra tsy mahazo aina ao anatin'ny olona feno alikola ny vatany aloha andriamanitra nitondra anao aloha andriamanitra ny asa feno jareo nefa avonymbela mahafinaritra netin'le tanora teo zany ho voakasika ao anatin'le izy amen dia militsika rehetra hovain'andriamanitra ho karazan'olona loatra zany mandeha misitrapon'andriamanitra tsara miaina amin'ny fiainam-pahamasinana feno fahatahorana n'andriamanitra marina tsara miaraka amin'andriamanitra manomana amin'ny fiverenan'i jesosy miambina sy mijoro ao anatina fakapanahy manana famantarana tsara panehoana amin'ny karazana esprit de discernement na fanahy mamantatra tsara ny zavatra rehetra mijoro anaty fatokina olona matoka eo mpanompoana tahian'andriamanitra mandana fa eto zany olo zany amin'ny anaran'i jesosy mandana fa eto mikitakarivo ty zany olo zany amin'ny anaran'i jesosy dia hitanareo ane jehovah ka iaro anareo mampamiradiratra nytavany aminareo ny jehovah ka mindra fo aminareo nananatra nytavany aminareo ny jehovah ka aminareo fiadanana amin'ny anarandray sy zanaka ary nyfanay masina amen zareo fahasoavana pitsikina amin'ny olona manodidina anao fa fahasoavan'andriamanitra ny matoy izao fa ny fahasoavan'andriamanitra ny matoy izao anareo amen veloma tompoko raha pitso maraina amin'ny fitora ny fotoanantsika eto amin'ny tranompokon'olona nalakely ihany